Fivaliana foana ito amin'ny fanatrehan'ny tompo a. Androany tsy hitory-teny fa hitondra famporisiana sy fampianarana satria mila fampianarana avy amin'Andriamanitra tsika. Ty fampianarana ity zany dia fampianarana avy amin'Andriamanitra, zany hoe mianatra amin'Andriamanitra sika, tsy mianatra amin'olona zany sika androany fa mianatra amin'Andriamanitra. Zay inoko fa hitondra lavitra tsika rehetrarehetra zany fampianarana izany, fampianaran'i Jesosy a, fampianaran'Andriamanitra, fampianaran'ny fanamasina. Makaina tsara aloha fa mbola misefosefo be anao zao, avy ny hira sy ny dira teo. Huit 9 10 mars sika manana séminaire telo andro a. La promenade ny 8 mars manomboka amin'ny 10 ora sasany hariva, dia mitohy eto am-piangonana ny 9 sy ny 10 mars sabotsy alahady. Dia ho anareo vehivavy a, ny tena vehivavy manresy a dia ny vehivavy mahatonga ny vadiny a anantona an'Andriamanitra. Dia atao izay ahatongavan'ny vadinareo a anantona an'Andriamanitra amin'izany fotoana telo andro zany. Zay ny tena vehivavy a mahery mandresy, tsy ny vehivavy mahavita miady amin'ny vadiny ao an-trano. Za dia sao dia mahitana vehivavy ianao io, ianao lehilahy dia ianao ny amin'ny sandronao no mahatonga anao mirehareha ato a, za koa nge ka olona mahay miady. Tsy zay ny vehivavy mandresy fa vehivavy mandresy a dia vehivavy mahatonga ny vadiny anantona an'Andriamanitra. Raisin'Andriamanitra tanana mihitsy ianao indray andro any an-danitra hoe ianao no nahatonga ny vadinao taty amiko taty. Zay ny vehivavy mandresy zay. Overflosé maheno anavy ianareo, mivoatra be ny teknisiana. Nisy fampianarana saika hoentiko tamin'ny ray mandeha fatafajanona teo amin'ny tapany voalohany ato amin'ilay izy. Dia zao zany a hiditra ao anatin'ny votoatiny zavatra saika ao ampitaiko tamin'iny. Iresaka sika androany ny atao hoe zioga, amin'ny teny frantsay joug, zioga. Araky io hitantsika amin'ny écran io hoe ento ny ziogako. Ahoana moa ny atao hoe zioga? Inona ny atao hoe zioga? Ny zioga dia raha omby zany a, dia le atao eo ambonin'ny vozony, vozony na hatoka ny tsy maninona. Iny ny atao hoe zioga. Misy omby anankiroa mitondra sarety, dia ny ambonin'ny vozony eny a no misy ny zioga. Zay ny atao hoe zioga. Zany hoe raha dika malalaka dia enta mavesatra. Zay ny atao hoe zioga. Ny zioga miteny frantsay joug, antsoina ihany koa hoe fardeau, FARDAU et AU, zay fardeau, enta mavesatra. Ny bokin'ny fitomanina toko 7:7 dia milaza araky io hitatsika io, miaraka mamaky zay mahita azafady. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Ahoana zany? Tsara zany ny zioga raha io zavatra resahany Baiboly io.
tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Inona le zioga teo? Enta mavesatra, zavatra sarotra, zavatra mafy. Eto anefa Jeremia no manoratra ny boky ny fitomaninana amin'ny teny frantsay lamentation. Izy no nanoratra an'io, ary mafitomanina azy zany de mitomany izy. Manoratra an'io tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Ny zioga zany tsy voatery ho ratsy. Tsy voatery asan'ny devoly ny zioga, fa ny zioga dia fitondrana Andriamanitra ny fiainan'ny olona ho eny amin'ny fiainana tsara. Ny zioga ohatra iresakitsika aloha amin'le hoe tanora, satria izy hoe tsara amin'ny olona no mitondra zioga raha mbola tanora. Misy olona mbola kely de efa tsy eo anilany ny ray aman-dreniny sahady. Mety tsy eo anilany rainy fa eo anilany reniny. Mety bevoka mamany nefa tsy ny fanambady izy sy ilay lehilahy na bevoka azy. Teraka vianiny ankizy efa tsy nisy ray. Ramatoa ihany no namelona an'ilay zaza. De izy mianaka no niara-ny aina teny. Na ihany koa mbola kely le zaza de efa niala rangaha, izy mianaka no niaraka teny. Ramatoa no namelona an'io zaza io. Am'izay fotoan'izay aloha zany io ramatoa io de mitondra inona? Mitondra zioga. Marobe zany eto zao, marobe zany eto zao. Ino moa le atao hoe mère célibataire, zany hoe mananjanaka izy fa tsy misy vady. Ramatoa am'izay fotoan'izay mitondra zioga. Todika amin'ny ramatoa aloha zany ny tenin'Andriamanitra am'izao. Raha eto ianao ranabavy, zioga io entinao io. Zay bafla haut-parleur ya. Efa pikarakarana ry zareo fa rehefa maheno nareo de miteny koa hoe maheno. Zioga io entinao io. Mangasitraka. Au vers français maheno tsara ve? Ya. Ianao zany ianao rery no mamelona an'le zanakao, papany tsy fantatra hoe na io maty, na io niala taminao vao bevoka izy satria tsy netrehitra hanambady ianao izy, na vao teraka kelikely izy da efa lehibebe nialany ianao, ianao mamelona ny zanakao. Zioga io entinao io. Tsy voatery haratsy anao io, tsy voatery hapotika anao io, tsy voatery harava anao io, fa Andriamanitra manana planina tsara ho anao, nanomana fiainana tsara ho anao. Ary ozy izy hoe tsara amin'ny olona no mitondra zioga raha mbola tanora izy. Io zioganao io dia misy antony avy amin'Andriamanitra. Enoy tsara roly lalany. Saotra anareo, roly lalany na ny anankiray. Satria misy olona manko te hamerina ny babany zanany.
fa ny sasany ray tsy te ahita ny babany zanany, intsony mandrakizay. Ny sasany ray dia mankany amin'ny tribunal foana mangataka pension alimentaire. Hoe zany nge tsy te hifamerina aminy, fa izy kosa tokony jery an'io zazy io. Efa tsorotso ny lalan'izany, roa ihany ansa efa telo izay, tsy manina ataontsika telo. Fa misy zavatra roa tiako tsindrina fotsiny androany. Zao ny tadidio aloha zany, raha tsy te haratra ny fonao, ianao zay tsy te hamerina azy, de aza miasa saina ny aminy na ny kely azy. Angatao amin'Andriamanitra mihitsy, sory ato amiko ato ny momba n'iny olona iny. Ianao za manozony hoe momba n'le tsy manjary iny aza tao an'izany akory, fa momba n'iny olona iny, sory ala ato anatin'ny foko ny momba n'iny olona iny. Overflow se tsy enoeno. Satria zao, izy ary zany efa niala, ary izy miala koa manana ny fiainany. Mandrindra ny fotoana tsy iaonanareo, tsy niaonanareo, izy any efa manana ny fiainany mihitsy. Ary misy fotoana ianao manontany, manambady moa izy any sa tsy manana? Ngoma moa ianao io sa tia karokaroka? Sika androany tsy miresaka zavatra hafa fa resakitsika samitsika, amen na sa tsy amen? Tsika tsy resaka imagination na science fiction, fa fiainanao ambany tafitrano ny resahany eto androany. Dinidinika ambany tafitrano ty androany. De ho zany hoe za koa nge tsy miasa lohan'iny, nefa ho zany hoe manambady moa izy any sa tsy manany. Miasa loha zany moa ianao sa tsy miasa loha mariny? Somary asitsika ohatry zany any sa tsy zany? Mba mitsikitsiky foana tsika ny anatinatiny any, satria inandray hoe mety misy mamely mananga de mba mekely anao de mba anina, satria anaty tenin'Andriamanitra hoe misy manindrotsindrona ihany ndraindray sa tsy zany? De asitsika memekely any zany teneny namanao fa raha ianao zany tsy te hamerina azy itsony, de aza mieritreritra ny momba azy mihitsy ianao na ny kely, de aza mandeha mitady vola any aminy any ianao. Fa zioganao io de natao hoentinao. Matoa ny aly izy tsy tapa-kevitra tsony hiaraka aminao. Avela ho any izy sy ny volany. Hoy hoe avela ho any izy sy ny volany sy ny karamany. Satria Andriamanitra afaka manampy anao, afaka ombanao, mihoatra lavitra no izy mihitsy aza. Enao tsy defi aminy, fa zao velonao io zanakao io. Eno iara lasana bavy, Iagara de nananjanaka tamin'ny Abrahama. Hiditra ao anaty baiboly sika. Fa sitrak'Andriamanitra nisarahany Agara tamin'ny Abrahama. Tsy midika zany hoe manaova divorce indray manomboka izao. Fa ho anakahy zay efa nitranga ity resako ity. Satria nisy olana tao. De Andriamanitra nahita mihitsy hoe tsy destineny Abrahama sy Agara ny ompifady. Nefa reo ny fanambady de ny fampiteraka. De nanana olana ary zareo tao anaty tokantrano. Teo zay Andriamanitra hoe tsy maninona misaraky nareo. Avelao izy andeha. Fa io zaza io de ho firenena lehibe koa. Te ilaza aminao anaty eo anilan'ny papany azy io zaza io ampofonao io. Io zaza tantaninao io. Io zaza taisainao io. Io zanakao io. Afaka ny tonga lehibe io. Afaka ny tonga lehibe io. Ary miteny amin'ny tanora tonga tsy eo anilanao ny papanao.
tsy mirarahanao ny papanao, tsy manampy amin'ny mamanao papanao. Aza miasa saina n'izay papanao any fa afaka no tonga lehibe ianao, afaka no tonga lehibe ianao. Maro nareo eto zao tratran'izay ry tanora, maro mety tsy tena papanao le ao an-trano fa vadina mamanao, fa efa antsoinao io papanao. Aza manao recherche ny papanao fizy efa tsy hita riziko. Raha tian'Andriamanitra fankahitanareo miona, fa zioganao io. Zay ny mazava-dehibe manana ray ihany an-danitra raha lasarabavy, satria ny ray tsy maintsy ilaina raha mbola miaina eto ambonin'ny tany ny olona. Alleluia. Averiny ny ray tsy maintsy ilaina, tsy maintsy mila ray ny olona raha mbola miaina eto ambonin'ny tany. Tsy iza le ray fa Dieu le Père, Papa Jéhovah. Ilay lazo hoe tsy amelanareo ho kamboty aho, za zao tsoroko aminao, tsoroko aminao, mbola velona i papako, fa za nitady papa hafa ankoatrany. Ny antony tsy nifandray zay mianaka, tsy mifandray le communication. Tena nitany tsara ny raha reniko hoe tena papako moa isa tsy papako, satria ohatrany masika izy, ohatrany tsy mifandray ny ondinay, ohatrany fandona foana zay. De ozy tena papanao io fa io izy. Ah bon, zay ny aroa ny foko tsy azoko nampiononina, fa zay ny natonga tena ny aina atao anatina rebelle. Satria za tamin'izay fotoana zay za manko lahy tokana, nisy lazaiko fa zokiko maty vao vetivety zoko lahako, fa zanaka ny rahalahy ny papako. Zany hoe zanaka olona piralahy zay, zay ny amin'iny fa tsy hoe za nandaingy akory. Ary niara-ny aina taminay piraitapotao de fa naman'ny rahalahiko mihitsy, ohatra zay le fandeha. De za te hianana rahalahy, fa mamanay tsy afaka hiteraka itsony. Za te hianana rahalahy, de izy ny mba rahalahiko, nefa zay tsy mba mifampiresaka. Rehefa tonga any ampianarana de mitantara ny namana hoe zay niaraka tamin'ny papako tatsy ny de malahelo zany ny olona mba miaraka amin'ny papany, zany ny olona miresaka momba amin'ny papany. Fa nena eo ihany zay mangetaeta ambony lakany. Or papa, na tianao aza ny asanao tadidio fa misy zanakao koa ao, fa tsy variana amin'ny asanao fotsiny ianao, fa mampitondra ratra zany. Misy zanakao ao mila ikorananao, misy zanakao ao mila misy communication aminy ianao, fa tsy hoe miasa kory ianao de variana ao amin'ny asanao ao. Fa be de be ny olona potika vokatry ny tsy fananany communication amin-janany. Ary mahatonga ny olona mivily lalana amin'ny lalana tsy tokony andehanana, satria misy ny atao hoe ratra anatina hoe blessure intérieure. Rehefa maratra ny ao anaty de manao foana ny olona mandeha amina lalana tsy tokony andehanany. Misy zavatra ny takiko momba na fifandraisana fa tsy azoko mihitsy, de teo ny natonga nanandray décision za iaina ao anatina rebelle. Ary tsy ho tananareo anin'inona ho ataonareo. Nalaiko ny sigara foako eo masony, eo masony, fangarika zay mifankahita sanandro sanandro. Tena fanahinena satria naratra ny foko te hanandray fa mangetaeta ambony lakana. Ny afarany de ozy ao eo faty amin'ity satria tsy mety ty lalako ty, aleo za hitady ray vaovao. Za tsy niteny misara amin'io mama manambadiafy ianao, fa naheno aho hoe misy Andriamanitra. Wow, ty afatanana mahafoan'Andriamanitra à la recherche d'un père. Wow, nitady ady nahita. Fa zao ny mahafinaritra, ny ray tena ray. Rehefa niona taminy de reko hoe zanany. Ary zay natonga teo nanomboka ny fahasambarako. Ore olona ny fahasambarana tsy hainao nanomboka nazo sipa. Mijaly ianao zany tianana sipa zany, tsy any ny fahasambarana, ratra no hitanao any, ratra no hitanao any. Be voka tsy napoizina tany ianao, lasa spécialiste professionnel amin'ny fanalan-jaza ianao. Fa nanomboan'ny fahasambarako de nionako tamin'ilay ray any an-danitra. Tsy reko ny alleluia anao raha lasana ba malana. Reko
gony. Re olona tena misy ny hoe sambatra kay. Sambatra ny olona nahita an'Andriamanitra. Ianao zay matsiaro mijaly tonga eto ninona situation anao te ho sambatra ve anao tadiaviny ray zay any an-danitra fa ho tsapana hoe zanany ianao na mafy ny adinao matsapa fahasambarana ianao rehefa tavoana amin'ny rainao zay any an-danitra. Na maty vady na maty anaka na maty inona ianao rehefa tavoana amin'ny ray ianao misy ny hoe soulager ny fonao sitrana ny fonao feno fiadanana ny fonao feno fifaliana satria nahita ray ianao. Ary zao nafinaritra rehefa niona taminy namboariny ilay fona ratra de za tsy niteny hoe efa nahita fa any am'izay ianao fa mifanohatra am'izay lasa nitadiaviko am'izay izy niavana taminy aho ary nanonitra ary nity azy aho. Alleluia. Teo ny nahitako fa ao amin'Andriamanitra ny mahatsara ny fiainan'ny olona. Ao amin'Andriamanitra ny mahatsara ny fiainan'ny olona. Ninona zavatra mety tsy ho vitany amiko tsy nanam-panahina intsony aho fa izao mahita raha any an-danitra. Zany tsy midika ataovy tsintsinina ny rainao fa ho an'izay olona manana mety manana krizy na ray satria be deaibe manana krizy na ray. Ko iaho hoe azavarina mandeha raha ohatra ianao zany ao an-tranona ray aman-dreny tsy tena papanao niteraka anao le ao an-tranonao fa mamanao niady teo foana hatram'izay ary nahita vady izy de ianao lasa ataontsika hoe ray kely ohatra le ray fa tena rainao de misoran'Andriamanitra ianao fa misy ray ao an-trano amin'ny maharay anazy de efa rainy fa tsy roiny papa ny anaran'iny fa tsy papa hely atsy papa hely moa iny ahitanao azy fa dia tsy azo anjara loka tsy azo anjara vary tsy azo écolage ianao vadiny papanao tsonao papa hely vadiny mamanao tsonao papa hely papa hely za zany hely dia iza le tena izy ndana mandeha am'le tena izy mazava sa tsy mazava zany satria misy zavatra tsy fidiny taminao misy zavatra tsy nangatanao fifizany ny fiainanao satria misy andeha hitady an'ny papa ko hitady an'ny papanao izy atao vieniny moa zany ahitanao azy. Allo andeha hitady azy vao tenenina kely ianao andeha hitady an'ny papa ko hitady an'ny papanao izy any mabibo any sotemany andefa sary amin'ny Facebook hoe zao ny anarako izao ny anaran'ny papako raha mba misy mahita azy fa ny ray no tadiavo fa zioganao io de endre tsara raha misy miantoka ianao raha misy manampy ianao de endre tsara aza mivary lava ao anatina adalana zay no mahatonga azy miteny hoe tsara amin'ny olona no mitondra zioga raha mbola tanora izy zioganao zany io mety tsy mitovy ny fitondrana indraindray satria tsy mitovy ny olona misy olona tena mandray tena zanaka fa misy ndray hafa ihany le nenazy zioganao zany ny zioga zany tena mahatonga ny olona anana fahamatorana fa tsy mahatonga ny olona aditra ny zioga de mahatonga ny olona ho matotra fa tsy mahatonga ny olona andeha irendrarendra andeha ilalao zay ny zioga fa neken'Andriamanitra ny fialan'ny Agara teo anilany Abraham nanomboka teo Agara izy rery no nitaizany zanany inona ny mba vatsy teny aminy sy ny feno rano de mofo izy tsy mikarama fa vatsy no nomena azy rehefa nandeha ny andro nandeha ny fotoana lany ny rano tao anaty siny lany ny mofo tsisy amelomana n'ilay zaza itsony tomany ilay zaza krizy rehefa nitomany ilay zaza dia nariny teo pototry ny azo tsy hoe tsy teny fa tsy tiany eo io masony ny afaty an'ilay zaza no izy tsy manana amelomana n'io zaza io tsony te izy hoe aza mba hitako anie ny afatesany zaza tomany teo pototry ny azo hoy zaza io tsy izy io azy io fa maneho ny azo fijaliany Jesosy Kristy madama
bavy malala oenty eo amin'ny Jesosy io zanako io hoe papany moa de tsy haiko namatina velona Jesosy fa dia oentika ao anatrehanao izy enao namako mamelona an'io enao namako manankana an'io alleluia lazao profesay zao ny antony rehefa tsy eo papa de io maditra io ary izy maditra io mamaly anao na de fa ianao rery aza no mitaiza azy fa ianao ataony tsisy dikany satria vehivavy ianao de izay no mahatonga ny fonao maratra efa za papanao efa za mamanao za rery mamelona anao io kavinila izy andray nandoaka ny sofonao io le tsy manjary maty ty mandeha am'izay ny kiva mandeha am'izay ny cochon karazana biby rehetrarehetra zao mety amin'ny daholo tsy toizako raha tsisy miteny toizy ary tsy vitany kiva fa mbola sina maty koa kiva maty tsy manjary maty sy ny tarina satria manino maratra ny fonao ianao zany mamety hoe nieriko poky ray manontolo za efa miafy tsy mihinana misy taona efa saika vidianako akanjo saika vidianako poketra saika vidianako de nividianako akanjo ny ty tsy manjary ty nefa mbola za valivalianao nanao tatouage ianao nanao kavinila ianao nolokoinao koa ty volonao ty ohatra ny volom-boalavo tsy haiko fa mindranao tsy haiko dragnany tsy haiko hitaizako ny nahitanao an'io volako angalarinao sy ny tariny zay ny fiainanareo mianaka satria vehivavy ianao de tsy atahorana arakaraky ny tombony vao maika tsisy dikany aminy ianao satria melebe izy raha lehilahy izy de tsy mitady vinantonao fa mitady sipa le mitady vinanto manko anambady sipa mitady avy ave toizana sa janona taisika teno ny janona raha lehilahy izy de tady sipa anandrana karazam-piainana satria tsisy raha iatahorany ao an-trano ianao tsy atahorany kanefa koa izy koa tsy mahafoy ianao satria hafa ihany mama kanefa izy tsy manaja anao tsy hainao mitaizan'io tsy tafavoakanao mitaizan'io satria tsy ny alavany any no mitombo fa ny sainy koa mitombo za be de be ny fampianarana azy nio na tsy mivoaka ny trano ao anaty telefony nefa misy zavatra ianarany na idinao amin'ny gadena vivelany aza ny vavahady ao ianao fa ianao mivoaka foana ny mampaditra anao io ajanony ao trano fa mbola maditra foana dikan'izany tsy possible ranabavy tsy possible ny avitanao an'io indrindra am'izao vanim-potoana iainantsika zao tsy possible averiny hoe tsy possible rankizy vavy io vao mandendeha kely eny io de misy mitsiritra ny rasany le bebe kely sa zay naza tsy miandry fa tonga de manolana enao no mitaiza azy de misy manolana ny ambadika satria manomboka eo amin'ny telo taona saza telo taona misy manolana am'izao be de be tsiritiny olona enao mety hoe manjy ty zanako ty tena tsara ty fa misy mitsiritra koa ny ambadika any manja le zanako le madama tsiny tsy hainao zany io tsy vitanao zany io tsy tafavoakanao zany io
Iala maina eo ianao, raha ianao rery no hitaizany eo. Fa ninona natao Niagara na tsy nataony teo pototry ny hazo ilay zaza. Tsy izy iny fa azo fijaliany Jesosy Kristy. Hoento ao amin'ny Jesosy ny zanakao, hoento ao amin'ny Jesosy, satria ao amin'ny Jesosy ny révélé ny destinény olona, ao amin'ny Jesosy ny révélé ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany olona. Io zaza io ananan'Andriamanitra planina mazava, io ankizy lahy io ankizy vavy io, misy planin'Andriamanitra mazava. Misy anabavy tanora eto zao, misy lahy tanora eto zao mijery amin'ny télé, Facebook, YouTube sy manaraka eto, mety tsy anila andrainy fa ananan Jesosy plan mazava tsara, ananan Jesosy plan mazava tsara, plan mazava tsara. Ninina adalany, ninina adalany, ninina adalany androany tsy mahafoana ny plan voasoratra ho azy zany, fa misy plan mazava tsara amin'Andriamanitra, ao amin'Andriamanitra, ao amin'Andriamanitra. Dovy amen. Ao amin'ny Jesosy ny révélé zany plan zany. Alléluia, 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 alléluia. Wow, tsy mbola reko le hafanana mahatonga hiplonge tsara ao anaty révélation zany. Fa raha ianao ihany ampianariko an'izao, ty ampianariko an'izao, ampianary fa hiakatra amin'io ny tension anao, raha ianao rery ihany io. Ampianariko CFP, ampianariko mekanika ity, ampianariko mahandro ty, ampianariko an'ity, ampianariko an'ry. Lany any ny volanao. Fa any amin'ny toerana ianarany any sigara ny foan'ny rongony, ny foan'ny roro, tsy haiko inona ny tsondromony any. Antsoin'ny polisy tsy indraindray ianao ny amin'ny adalana sy ny ditrany. Tsy vitanao io. Milan'i Jesosy ianao. Raha ianao zany mpitondra mambavaka olona, dia ho zanakao iny ataovy tsy miala ao anaty tonom-bavakao. Ho amin'ny Jesosy hoe Jesosy io apetrako aminao io, ankiloko aminao io, ankiloko aminao io, hoentiko aminao io. Tavy alleluia. Fa Jesosy tonga nitady sy hamonjy ny very ka raha hoentinao aminy io tsy maintsy vonjeny io. Na ela na aingana, ny zanakao raha nabavy tsy maintsy fafonjya, ny zanakao tsy maintsy fafonjya, avereny tsy maintsy fafonjya, tsy maintsy fafonjya. Tomany lay zaza eo pototry lay hazo. Rehefa nitomany lay zaza, nisy anjely avy any an-danitra ny teny hoe ye re aty an-danitra ny feo an'ilay zaza, re ny feo an'ilay zaza. Dia nisy feo avy any ambony avy any, laza re avy aty an-danitra ny feo an'ilay zaza. Tena ampahiraton'Andriamanitra ny maso Niagara. Dia inona ny hitany teo? Nisy lavaka fantsakana tao feno rano. Lay lavaka zany teo foana fa Niagara tsy nahita. O vaovao mafalo aminao raha nabavy androany rakanao zany. Tsy lavitra anao ny famonjena, tsy lavitra anao ny fahamatsina, tsy lavitra anao zay fitahina ho anao. Saingy jamba fotsiny ny masonao noho ny amin'ny zava-misy, noho ny fahoriana dia tsy mahita ianao, noho ny ranomaso dia tsy mahita ianao. Fa rehefa manomboka connecté amin'ny Jesosy tsara ianao, ampahiraton'Andriamanitra ny masonao, manomboka mahita lalana ianao. Lalana ivoahanareo mianaka, lalana ivoahanareo mianaka, lalana ivoahanareo manaka. Tsy raiko ny alleluia mafy. Shandeleribo shakaya. Dikan'izany afaka melona n'ilay zaza izy. Dia ozy le feo avy tamin'Andriamanitra, izy koa dia atao tonga firenena lehibe malgré ny absence ny Abrahama. Fa lay ray ihany an-danitra ahatonga an'ilay zaza ho firenena lehibe. Ny anaran'io zaza io atao Ismaela. Io ny ray ny firenena Arabo Palestina rehetra hatramin'izao. Reo no mandeha mivarotra maneran-tany karana Arabo, tsy haiko sy ny tariny. Tanao zany na tsy teo azy Abrahama, fa rehefa niankina tamin'Andriamanitra Niagara dia velona ny zaza. Zao no lazaiko androany. Hoy aho hoe misy tsy natao hitady an'iny lehilahy tsy nandray andraikitra intsony, natao hanadino an'iny. Misy manko eto dia mitomany andro manaly, tompo tsy raha intsy mianaka.
Iovina ihany vao mba iovy izy iny. Misy olona mila tsy rarahinao itsony tsy antsona lalana hoy Jesosy. Ahoana le hira iny agnatsonga be ravigny taloha fa tsy ava izo. Misy zavatra mila tsy sana saina tsony. Efa 20 taona zay nanda zay. Efa 20 taona zany veragna mbola iandreny zany fony anao. Oh, misy vehivavy eto iresan'Andriamanitra. Mila tsy miasa saina antsony. Mila tsy miasa saina antsony. Mila tsy miasa saina antsony. Fa misy destiné omanin'Andriamanitra. Misy destiné soritan'Andriamanitra. Fa misy ndray olona ho averin'Andriamanitra. Dia ampandalovin'Andriamanitra ady lorana bavy ionany amin' Jesosy. Fa mbola ho averin'Andriamanitra le tokatrano. Tsy afaka hanondrolona satria tsy maminany an'izany eto. Fa ianao ihany mahafantatra an'izany. Zavy anisan'le tsy asa saina sa zavy anisan'le andro ny iverenany. Dia aza mba manantona anahy amin'ny alarobia dada. Zavy anisan'ny tsy asa saina sa anisan'le miandro ny iverenany tsy fantatry re tompoko. Tsy haiko zany. Fa lalana roa ihany io. Na miandro ny fiverenany, na tsy miasa saina. Alléluia. Mandre ana ve? Allô, misy olona ve ambadikady? Au vers français misy olona ve anjao? Zioganao io. Ao am Jesosy, ao am Jesosy, ao am Jesosy. Ny planina tsara ho an'ny fiainanao. Jesosy ranabavy rahalahy tsy manary anao zany efa hitako. Fony mbola mpanota aza isika dia maty hamonjy antsika izy. Mankafenao fa eo aminy tsy manary anao zany Andriamanitra. Tsy manary anao zany Jesosy hoa. Andriamanitra tsy manary anao zany. Andriamanitra tsy mandao anao zany. Na hoe sony olona anao amin'ilay fivavahany. Hitako eo dia hita tokoa izy. Ka tsy zay lazainy angeny marina e. Tsy zay lazainy vavany angeny marina ny amin'ny fiainanao e. Ekena fa mampalemy inainay ny vavan'ny olona. Fa rehefa avy malemy tonga eto ianao tafarina indray. Tonga eto ianao atsangana indray. De gonfle ny olona ianao indraindray de mivoaka ny rivotra amin'le pneu. Fa tonga eto ianao gonfle ny indray fa vulkange eto e. Vulkange eto e. Vulkange eto e. Zay pneu ny dégonfle tany ambadika tany. Feno rivotra indray tonga eto. Afaka mirole indray rehefa miala avy. Courage. Dona kely aminao ana courage. Alléluia. Eno tsara ary tanora. Io zioganao io. Mety tsy ao anilany ray, mety tsy ao anilana mama, mety kamboty ianao, mety mipetraka ao an-tranon'ny olona ianao an-tranona zokinao. Ao an-tranona nada, an-tranona ravava, ao an-tranona havana, mety tsy havana mihitsy aza fa dia tianao sy mandray anao. Zioga io entinao io, natao ahatonga anao ho matotra. Natao ahatonga anao ho matotra satria be dia be ny zavatra banga sy tsy ampy eo amin'ny fiainanao. Fa inona no mahatonga ny jiolahy, brigand, mpanendaka, mpangarom-paosy, mpivarotena, ratra am-piainana matetika mahatonga an'izy ireny. Ratra am-piainana ankoatra ny olona nidiran-demony. Za tsy de miditra amin'le hoe ratsy taiza satria ratsy taiza ireny. Non, 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 rahalahy sy anabavy. Za tsy samy tsara olona satria za mitaiza olona ara-panahy marobe amin'ny fiangonana. Fa misy olona tena tsara ny fitaizanao azy fa lalany hafa. Dia tsy voatery ratsy taiza ny mahatonga ny olona manao an'io. Fa misy fotoana izy io ratra. Satria za tsisy olona tiana amin'ny fiainako. Tsisy ray aman-dreny tiana, tsisy an'izao. Dia manaraka ohatra miaina ny anatina adalana izy. Kanefany raha mba natsapy izy zao zavatra mahazo anazy ao aleo za hitady an'Andriamanitra. Aleo za hoendry. Dia nahatsara azy ilay zioga nentiny. Misy olona nge fa 5-10 taona dia efa nipetra-drery sady mianatra mitady vola. Maro amintsika tonga eto manana ny tantarany. Sady nianatra mitady vola, sady mikarama.
mikarama manasa lambany olona, mikarama mitatotra ranony olona, sady mianatra mitady vola, mandofa trano, tsisy ray tsisy reny. Zany hoe mbola 5-10 taona dia efa matotra amin'ny fiainana, ary tsy manaiky dalidalainy olona eny amin'ny lalana eny sy any ampianarana, ataony zay avitany ny fianarana. Azony ny bakana, azony ny lisansiny, azony maîtriseny. Wow! Tsapany fananampy azy tao amin'ny fiainan'Andriamanitra. Tafavoaka izy. Zany hoe le zioga nentiny natonga azy matotra. Tsy fantatra hoe inona ny zioga entinao amin'izao ry tanora. Fa ny olana dia zao. Variana ny olona. Variana ny olona. Fa le zioga entinao dia mitondra fahamatorana, mahatonga anao tonga sainany amin'ny fiainana. Mety afaka asa ny papanao, mety tsy manana asa izy, sahirana ianareo, na mety hoe mahantra mihitsy ianareo. Mitondra zioga ianao zay. Io zioga entinao io mahatonga anao ho matotra, ary mahatonga anao hitady an'Andriamanitra. Fa raha anatina zioga ianao, variana amina rendrarendra, variana mandany fotoana, variana amina adalana, tsy ho tafavoaka ianao mandrakizay. Eny tsara avy ty misy fampianarana. Izy zany lina amin'ity fampianarana androany ty. Ny firenena misy atsika, firenena tsy mivaky loha. Za efa tany ivelany tamina firenena andalam-pandrosoana, efa azo lazaina ho tena mandroso. Nisy fotoana rehefa niverina teto atoerana, hitako ny fahasamihafany. Tena maloto le Madagasikara. Tsy mivaky loha. Tamin'ny toerana nalehako tsy mahazo manary fako eny an-dalana zany. Tsy mahazo manarinary fako eny an-dalana zany. Sady tsy misy polisy manakatsakana anao koa eny an-dalana fa jiro ny miasa rehefa amina circulation. Jiro manga, jiro mavo, jiro manga, mavo, mena, maitso. Ya. Fa tsisy migafy. Zany hoe mandroso. Fa eto ianao tsy ohatr' zany. Maheno tsara amin'izay ve nareo? Dia misy zavatra maro be mahatonga le izy tsy mitovy. Manomboka amin'ny fitaizana, manomboka avy ao an-trano. Le izy tsy any amina filoham-pirenena fa avy amin'ny fitaizana ao an-trano. Any amin'ny firenena mandroso, misy ankizy 20 taona, efa tsy eo anilany ray aman-dreniny intsony fa mipetra drery. Sady miasa, se débrouiller amin'ny fiainany. Fa amintsika ty, zany 20 taona zany tena mbola zaza. Iny sainy mataka-davitra. Fa raha dininao izy mbola zaza izy. Mbola ohatran'ny ray aman-dreniny izy. Mbola variana, mihinan-kanina ao foana izy. Miala maraina dia miverina hariva dia milalao dia mirendrarendra. Mandany fotoana indrindra moa fa Facebook. Zany hoe tsy misaina ny fiainana, tsy misaina ny hoaviny. Fa raha ny amin'ny firenena mandroso zany 20 taona zany. Misy efa ingénieur. Omaly anahita. Misy ankizy vavy zay eto Madagasikara izy. 17 taona izy nivoaka ho mpitsara. Mpitsara. 17 taona. Nivoaka ho mpitsara. Kely ny fotoana toriny amin'ny alina noho ny amin'ny fianarany. 17 taona.
Prime ministre frantsay hitako farany teo tsy haiko 20 taona ngamziny. Eno tsara ty amin'ny salamo fa 70 eno izao. Salamo fa 70 manomboka amin'ny 15. Ny andronay rehetra efa lasa amin'ny fahatezeranao, efa laninay tony eritreritra ny taonanay. Io taonanao io tena mandeha io a. Laninay tony eritreritra ny taonanay. 70 taona ny andron'ny taonanay. Ary raha tahiny mateza aza dia 20 taona. Nefa fasasarana sy zavapoana ny voninahiny fa mielina faingana zany ka lasa manidina izahay. 70 na 20. Avereny 70 na 20. Iza ny mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahavoniranao arak'izay tokony ho fatahorana anao. Mampianarana ianisan'ny andronay averena zavady. Azonay foendry. Firy ozy ny taonatsika hoe 70 na 20 raha tahiny ka. Dia ahoana tsara ozy mampianarana ianisany mba azahoanay amin'ny fotoana zany ianao manomboka manisany io andronao io, io taonanao io dia manomboka io ianao hoendry. Fa ny olona tsy vaky lohan'ny taonany dia tsy hoendry mihitsy. Fa amin'ny fotoana manomboka manisany andronao ianao, manisany taonanao hidirako lalina rehefa avy eo, dia manomboka hoendry ianao. Miverena Jehovah o mandram-pahaviana ary mba haneneno ny amin'ny mpanomponao. Vokiso ny famindramponao noho ny maraina izahay, mba hiobianay sy falianay amin'ny andro rehetra. Ao zay. Misy ny atao hoe maraina. Ho zay vokiso ny famindramponao noho ny maraina izahay, mba hiobianay sy falianay amin'inona izy teo? Amin'inona izy teo? Amin'ny andronay rehetra. 70 na 20 ozy. 70 na 20 taona. Anontany kely fotsiny namanao 4 taona ianao zao. Zay, tsy maninona tsy valiny. 70 na 20. Raha tahiny ka mateza indrindra. Toy hoe vokiso ny famindramponao noho ny maraina. Resaka taona no resahany eto. Amin'ny fiainan'ny olona zany misy ny atao hoe maraina, misy ny atoandro, misy ny hariva. Ny maraina dia eo amin'ny hatramin'ny 70 taona eo ihany ny marainanao. Ny atoandro eo amin'ny 30 hatramin'ny 50 eo. Midi zay. Ary ny hariva soara manomboka eo amin'ny 50 mankany efa soara ianao zay. Allô? Laza hoe diro lalina papa hoe. Antanio, ino ianao, maraina ianao io sa atoandro sa hariva hoe ianao io? Vokiso ny famindramponao noho ny maraina zay, zany hoe amin'iny maraina iny ny tena hanomanana fiainana, mba hifaliana ozy amin'ny andro rehetra iainana. Kanefa amin'iny maraina iny ny olona manao ny adalany, amin'iny izy ny manao ny ditrany sy ny rendarendrany, dia fahampotehana no hitany amin'ny andro rehetra iainana, fahantrana no hitany amin'ny andro rehetra iainana, fiankina ndoha amin'ny olona no hitany amin'ny andro rehetra iainana, fijaliana sy fahasairanana no hitany amin'ny andro rehetra iainana, satria tao amin'ilay marainany no laniny tamin'ny zavapoana. Vokiso ny famindramponao zay izy noho ny maraina. 0 à 30 ans eo ny maraina ny olona, eo no hanomana ny olona ny fiainany. Tiako ny pasteur rehetra mba eto fa hiresaka aminareo androany. Nareo le eto nareo. Zany hoe enoy tsara, ho anao ao anatin'ilay maraina alohan'io 70 taona io,
zay zavatra rehetra azonao enarana ka tokony enarana enaro daholy. Atao inona daholo hoe zay zavatra rehetra azonao enarana ka tokony enarana enaro daholy alohany io fahatelopolo taona io. Iny le maraina iny menara langy, menara informatika, menara kory maro isan-karazany zay zavatra tokony ianarana, spécialité zay tokony ianarana, formation rehetra tokony atrehana ianaranao. Fa eo anomboka eo amin'ny telopolo eo efa atoandro ianao. Ny zavatra atao eo andray satria efa atoandro zany fa fotoana famirapiratana, efa tokony amirapiratra eo, efa tokony misitrasitraka le vokatra le zavatra nianaranao tamin'ny maraina. Allô? De jereo tsara, raha maraina ianao zao nefa Facebook foana mahavarinanao, TikTok foana no mahavarinanao, miady amin'ny ray aman-dreninao no mahavarinanao, manenjika vehivavy no mahavarinanao, adalan-dehilahy ianao, zay no mahavarinanao. Ao anatin'io taona maraina io de aza mieritreritra hifaly sy hioby amin'ny andro rehetra iainanao. Raha mbola eo amin'io maraina iny olona telopolo midina, enaro zay azonao ianarana. Ary atsika ato anaty fiangonana ampianaro zay zavatra rehetra azo ampianarina azy ny ankizy, ampianaro zay zavatra rehetra azonao ampianarina azy. Aza mitsitsitsy vola mihitsy mampianatra na inona zavatra azo ampianarina, ampianaro. Ny vavaka tsy manohitra fianarana, hafa ihany ny anatra zavatra. Maro be ny zavatra azo ianarana, tsy voatery any amin'ny établissement général lany ny olona mianatra, tsy voatery any amin'ny collège, fa maro be ny zavatra ianarana, maro be ny formation azo atao amin'ny telopolo midina io, fotoana tena ianarana io. Eo amin'ny fahatelopolo miakatra io, za zao anatin'le atoandro manko satria za mbola tsy hariva. De amin'le atoandro efa manomboka misitrasitraka ny vokatra le zavatra tamin'ny maraina ianao. Tamin'ny maraina zao zay nianatra langue, tsy tamin'ny fidirana voalohany indray zany a, so misy tsy mahazo resaka hoe taiza koa zany mba tsy hitanay, izy mahazo resaka tao ambony ny tanana. Fa inona le maraina resahako eo tamin'le 0h30 nianaranay ny langue anaty club de langue mihitsy, na frantsay na anglisy nianaranay. Nianaranay ny informatique, nianaranay ny arts martiaux, karaté, zanako zao nampianariko karaté. Tozany hoe mampianatra miady pasteur, ampianariko ny zanako satria za nanao an'izay de hitako ny tombotsoa tamin'ny anaovako azy. Ny olona tena manao arts martiaux, olona tsy miady. Vitsy ny olona manao an'io ka tiady, fa tsy tiady zany ny olona manao an'io. Ny ainanay ilay izy. Fa zany hoe voataiza ny sainy izy tsy matahotahotra olona zany koa izy, satria nianarany le zavatrako. Siko ny zanako asisiany olona any amin'ny mangingina any, nampianariko ka. Manao daholo ry zareo, grâce à sekina ihany tsy manao zay manao daholo. Bidibe ny zavatra nianarana tany zay nanao skoto tany amin'ny 0h30 any. PDB any amin'ny 0h30 no namakiko ny baibola ray manotolo intelo. Zero à 30 no nitondrako fiangonana tany ambanivohitra.
dia aty amin'ny atoandro a raha misy miresaka amiko amin'ny teny frantsay azoko ny zavatra resahany satria tany amin'ny maraina no efa tao. Raha misy miresaka amiko amin'ny teny anglisy azoko ny zavatra resahany fa tsy what's this, what's this, what's this, thank you, very much, God, 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 good. Azoko ny zavatra resahany satria tamin'ny maraina efa tao. Ry pastera, zao zany tsy fotoana tokony hijanonanareo eto tsony fa fotoana tokony fitondrahanareo fiangonana fa tany amin'ny maraina no efa nitondra fiangonana. Efa ray aman-dren'olona maro be tamin'ny fotoanany marainako ary efa nahita distrika maro capital tamin'ny marainako. Efa nampanaovin'Andriamanitra fagagana, fanasitranana, famoahana démonia mitory teny amin'ny radio sy télé tamin'ny marainako. Anontany io ny namanao hoe tara ianao isa tsy tara hoe. Misy fotoana manko tsika tsy taitra mihitsy nefa tsika efa tara. Misy natao hoe crise de la quarantaine. Ino hoe zafady? Hoazavaiko io crise de la quarantaine io satria io no mahazo ny olona maro. Ahoana natao hoe crise de la quarantaine? Rehefa manomboka hiakatra eo amin'ny efapolo andasolo le 20 taona aloha mbola variana anatin'ny adalana any izy, variana mirendrarendra any izy. 20 taona miakatra eo mbola variana mitisry, tena variana milomano. Eo amin'ny 30 taona izy tonga saina kely. Izy tonga saina izy fa izy tsy afaka. Mbola ao foana. Fantany any hoe tena variana zany fa izy tsy afaka. Sasany efa mavidy tomobile. Sasany 5 taona efa manana tomobile. Sasany 7 taona efa matsangana trano. Sasany 3 taona efa lehibe na orinasa, tompona entreprise. Izy amin'ny 3 taona mbola tsisy ninina sady tsy sefo no tsy mba manamanaka tao. Tenena aloha ny namanao tsy mamely anao hoe pastera hoe sady tsy mba sefo no tsy mba manamanaka tao, tsisy zavatra tafatsangana amin'ny fiainana, tsisy ninina fa de ny vatany any de ny akanjony de ahoanao zay fiten'izay eo ianao sy lambanao, tsisy ninina fa iny de iny de iny de iny de iny. Hiakatra eo amin'ny fahefapolo amizay eo ny manomboka ny crise de la quarantaine. Tonga saina tanteraka. Izy tonga saina io ao anatin'ny hoe crise de la quarantaine. Crise de la quarantaine manomboka amin'ny 5 taona ka hatrany amin'ny 10 taona ao anatin'ny manontolo ny 70. E tena zaty zany de ahoana moa zany zaty? Allô? Inona le fanontaniana hoe ahoana moa zany zaty? Za ohatrany tena tsy hitako mihitsy ny varany fiainako de tena tsy de ahoana mihitsy zaty satria lany le marainanao. Enao anatin'ny atoandronao nefa ny atoandronao tsisy ny vantanina. Ahoana zay sady tsy vola no tsy inona de ahoana zaty? De rehefa tonga eo amin'ny 70 eo ianao tadidio fa any amin'ny 50 taona ny olona
manomboka miova ny vatany. Efapolo zany mbola tanora, fa rehefa manomboka amin'ny 50 manomboka mivoaka ny aretiny amin'ny vatany olona. Manomboka eno am'izay diabete, tension aretin'andilana lamosiny. Kitsao mafy be koa ny lamosiko ty. Le zafinao aloha mbola tsy eny de any amin'ny zanakao am'izay any izy eny tsara. Tadidizany efa manomboka tsy matanjaka tsony ianao any amin'ny 50. Dikan'izany raha tonga amin'ny 70 ianao tsy manana afa-tsy 10 sisa anangananao fiainana. Mandre anavy ianao raha lazaina vahamalala. Raha tafakatra ary amin'ny 5-70 ianao tsy manana afa-tsy 5 sisa anangananao fiainana. Indraindray manko ny ianao mbola moral foana. Za tsy maintsy tavavoaka ho aiza moa ianao eo. Nefa ny taonanao lany tahaka ny eritreritra. Teneno ny namanao mandeha ne taonanao io ekena fa misy fahagagana fa sao de mendrety fahagagana ninona? Ankoatra ny fahagagana nomena Andriamanitra saintsika, nomena Andriamanitra fotoantsika. Fa Andriamanitra tsy nilaza hanaovako fahagagana isan'andro nareo. Tsy niteny an'izany izy. Jereo tsara Jesosy eo amin'ny 70 taonany tapitra ny marainany nivoaka amin'izay izy hiditra amin'ny atoandrony. Satria 30 taona Jesosy nanomboka nivoaka. Ny marainany tsy lany tany amina babyfota, na lany tany amina belota, na lany tamina balabala, na lany tamina niaraka tamin'ny Geneviève, de niaraka tamin'ny Béatrice, de niaraka tamin'ny Colette, de niaraka tamin'ny zavady raha misy anarana voatonona. Na niteraka roa tany ambadika dia lasa nitakin'olona pension alimentaire eo am-panimpona. Jesosy, zaho zanaka atsika mitomany ao. Anao aty variana amin'ny asanao aty. Za tsy manaka ny nono asan'Andriamanitra fa mba jereo koa ny zanaka atsika io. Za tsy mamerina anao, za tsy miteny anao mipodianana aminakay fa mba zaho zanaka anao. Tsy tratra an'izany mihitsy Jesosy. Satria ny maraina ny nadio tsara. Ataovy aleluia raha lasaina vahamalala. Ho anareo ao anaty maraina satria za tsy anaty maraina intsony. Arareo teo maraina anao io. Ataovy madio maraina anao io. Atsangano ny fiainanao amin'io maraina anao io. Fa Jesosy amin'ny fotoany 12 taona de efa miasa saina soratra masina satria ny destinéany de ho resaka soratra masina io. 12 ans izy ao anaty tempoly. Zay tamin'ny marainanay nanana eritreritra ihany hoe mbola ho lasa olona ambony aho indray andro any. Ho lasa olona ambony aho indray andro any. De tia nandranandrana ditra ihany ianao kanefa dinianao hoe ferako any izy zany. Zay natonga anaty tsy mba nanao kavinila. Satria fantatra indray andro aho mbola eo amin'ny birao kio tale miaraka amin'ny kavinila io. Indray andro aho olona ambony de tsy siko asina trasina zavatra hafahafa. De nisy taona nanandranandrana tatouage fa tsy navoakako hitany olona fa nataoko any amin'ny tsy hitahitany. Satria fantatra indray andro any aho mbola olona manjary. Fa satria moa za tsy nanana an' Jesosy ty zavatra ty ohatran'ny tiako tsy voafeko alevalevako kely eo ihany. Izao ny tatouage tsy hitanao ny sofiko mitampona tsara. Mandriana tsara ve? De afaka ny présentable tsara eo amin'ny toerana metrahan'Andriamanitra. Mandriana avy era lasaina vahamalala. Tsangana vetivety aloha. De samy mifampiresaka inona ny zavatra vitanao tamin'ny marainanao hoe. Sao mba mifampiresaka kely aloha.
amin'ny anaran'i Jesosy. Mahazo place. Amin'ny marainanao ianao tokony efa manana permis de conduire. Amin'ny marainanao ianao tokony efa feno certificat na étude maro isan-karazany feno baoritra any aminao any. Amin'ny marainanao firy ny baoritra any aminao any zao? Baoritra sina kiraro. Eo to mpitondra bajazy tsisy permis milefalefa polisy eo satria nandany ny fiainany tany amin'ny maraina tamina resaka adalana. Manome 5 000 isaky mahita polisy amizay. Maro be tsisy permis mandehandeha. Manahirana mihitsy nanay mitondra tomobile ianao mandeha misy misosoka tonga dia mijanona devanao eo. Sady tsy nanao auto école, tsy nianatra fahenrenany, tsy ihany. Mandona bajajin'olona dia roasy ny patron dia mifina ndray mandona zana ny fiainana. Tonga ny ariva misotro la biera sy ny tariny karaha fanaovana vehivavy sy ny tariny. Tsy manana fiainana satria ny marainanao lanilano azy. Ry tanora malala, ny marainanao dia fanararotany mba hampamiratra anao amin'ny atoandronao. Fa Jesosy tamin'ny marainany dia nanomana ny destinéany. Inona ny destiné homaninao zao? Ny marainanay zay nanolo tena ho an'i Jesosy. Ny marainako ny nanolorako tena ho an'i Jesosy. Tamin'ny marainako any natao batisa. Tamin'ny marainako ny nianatra baiboly. Tamin'ny marainako no nanomana tsara ny fiainako. Tao anatin'ny marainako efa mpitondra fiangonana. Tao anatin'ny marainako efa evangelista. Tao anatin'ny marainako mitondra fanaon'olona ho an'i Jesosy nanao asa maro samihafa ho an'Andriamanitra. Ao anatin'ny atoandroko azao. Ry pasteur, inona ny ataonao am'izao marainanao zao raha mbola maraina? Ary raha atoandronareo zao mazava ve? Mitombo raindray ny taonanao amin'ity taona ity. Azavarina amin'le HBD. HBD. Ny zava-maneno tendraina foana rehefa tonga eto ka. Efa misy anankiray koa zao rehefa avy eo. Io tsy vitana zava-maneno ora lasana bavy. Tsy vitana gâteau io, tsy vitana MP io. Dia nisy j'aime maro be, nisy commentaire be dia be hoe HBD laya, jolie, ma belle sy ny tariny. Tsy vitan'izany io. Fa ny tombo ny taonanao, ny aina raiko ny taonanao. Sady ny tombo ny aina. Ny tombo ny andro iainanao, fa ny aina ny taona sisa avelomanao. Dia ianao zao zany raha efa anatratra 50 dia analao tsy fantatra hoe 30 ve ianao 7 taona sisa tapitra ny atoandronao. Rehefa 50 zany ndana manao course azakazaka amina olona 30 taona ianao 50. 100 mètres. Mety ozy ianao hoe za athlétisme tany amin'ny 10 taona lasa zany tompoko. Nareo ragazzi, moral ni ianao io. Misy olona ho an-tsainao izy mafy be. Za misy taona manao baolina zay ry amin'ny complexe. Satria isaky ny alatsinainy ny pasteur manao sport any a. Zay pasteur mba mikambakambana eto hoe. Fa tsy ny pasteur rehetra fa maromaro zay mangano fa za moa tsy mangano tsony noho ny antony manokana. Vomafy a dia tsisy namanga dia tsy nandeha tsony. So tsisy nanontany. Nanao goal la io dia tsirabaka tany tany dia narary bety. Tsisy nanontany nanao ny tananao za ho tsy ho antsony hatramin'ny androany. Ry 2 volana narary ny tanako. Nefa le sady tsy azahoana karama no tsy azahoana valipitiko any amin'i Jesosy na janiko. Ho faty any. Eo ambony terrain tena hitako mihitsy ohatr'izao ny fanaovana an'io. Ka mbola tadidiko zay ciseau nataoko indray mandeha zay. Zay mpanao baolina ihany mahay an'le ciseau. Le somary misidina kely iny dia dakana avy any dia mitontona ny lamosina fa tsy marary tena andeha tany. Tena niaika ana mihitsy ny niaiky daholo ny namana tamin'izany.
nefa chance ake io a zay mbola tsy lafantana zany tena hoe enjana mihitsy raha Isidore ty raha bôly nefa chance io nainga avy any tonga de etrany ralentir reny mihitsy ka za ty Maradona Argentine Maradona tsy zay tonga de misy mitanaka mihitsy ao zay oa de rehefa manao baolina manaraka de misy mifidy anah mihitsy aleo Isidore miaraka aminay verinareo fa Isidore anakory chance iny de any am-pianarana misy club de foot any am-pianarana de miditra koa de misy mandokandoka ino le meilleur défense de tous les temps maheno an'izany ianao mibontsina mihitsy ny tratra de ianao zany mahazo moral de lasa mahay ay zany satria menatra ianao zany raha tsy mahay tampoka eo de noho le nao lazaina fa mahay de terenao an-tsainao hoe mahay ianao de lasa otrany mahay ay ange kanefa za tsy tena mahay fa iarovako le tenako le zalazana fa mahay iny de sao de menatra eo de miezaka mahay be mihitsy nanao amizay zay to complexe everiko fa mbola le Isidore tarina izy io hitako mihitsy re ohatrzao alefanao mangariva milopo zay le eritreritra zany mahita hoe voadaka mihitsy ty raha ny tena marina zany raha eritreritra ny nampanaovina baolina zany tena buteur atao satria ny eritreritrako mahita mihitsy zao ty fa ny tongotra ao tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ao misy mihaino viary alasana tara kely zany le vatany fa le eritreritra ny tonga aloha zay nge mahatonga ny specte menimeninay hoe sao dakao le sizy ny ambony terrain fa eritreritra zany mahita hoe zao io de za koa mahita hoe enjana zany tena jereko 5 minutes de efa reraka fa nijanona sady nga lelan'Andriamanitra oka kely aloha nefa mbola ao anatin'le atoandro fa zany hoe tsy vitanao tsony le zavatra mandeha any reo mitarika anahy tsy hitahita ianao zany azaho tsy te any loatra satria nitanako kovonareo a tsisy hita tamin'ireny fotoana reny ka misy zavatra tsy ho vitanao tsony rehefa kelikely ao manomboka mararirary ny masonao fanimpanina ianao misy loka maro efa tsy zakanao tsony azy misy tsy mihinana ravitototsony tsy mihinana lodotsony fa marary ny vavonina nefa taloha mbola kely zany alefanao daholo nininona eo tsy mifidy arapaka ianao allo misy zavatra tsy ho vitanao tsy nidikan'izany kely sisa le fotoananao hanangananao zavatra zay mahatonga ny baiboly nyteny tsara amin'ny olona no mitondra zioga raha mbola tanora izy fa am'le zioga hoetinao tsy nitezany papanao tsy nitezany mamanao menary ianao am'ireny fotoana ireny tadiavo Andriamanitra am'ireny fotoana ireny fa tsy fotoana natokana anaovana dalany reny tadiavo Andriamanitra tadiavo ny anjara voatendrinao hoento aty am-piangonana ny zanakao rehefa tonga any amin'ny 10 zany hoe fa antitra sady any koa moa ianao araka le toriteny marainy manomboka kizitina am'izay kizikizitina rehefa le bebe anao antsoina dadabe zay manomboka any anininy akizy ianao maromaro ny zavatra manomboka adininao ny famaly ty raha matosy ty rangaty nataonao hoaiza le solomasoko sa tsy nahita solomasonao akanefa zareo ro ihany ny rahitrany izy ary nakan'izany tato tsika senao ihany no miara-mipetraka ato zany solomaso miady am'izay izy mivady sy mifanaraka zaraha vo zavatra tsy tadelazainao fa za kizary nakan'iny tezitra tena tezitra miala viany am'izay zanany moa efa tsy mipetraka am'zareo tsony efa manambady tonga tao fa maninonareo io tsy hita zany ny solomasony de zany lazainy fa nakan'le izy de le solomaso zany ohatra n'izao nefa ka io solomaso amle de jereo tsara raha lasana vavy
le ray tsy mba fantatra hoe ao amin'ny androny eo le solomaso de le ray lazaina fa naka le solomaso ko tsy mahita le solomaso eo amin'ny aniny satria efa ariva ry zareo te afatarana mafy be ho an'Andriamanitra tsy mbola mafy zany te afatarana mafy ho an'Andriamanitra tenenao naona manomboka komika anao rehefa soarasoara hoe tsy manakivy le soara fa mbola tsy tapitra ny fampianarana zao sa efa janontsika ve noho izany raha lasa namba ho anao tanora aza miany rarana vo hiala amin'ny adalana jereo tsara ry Davida ange mpitendra zava-maneno fa tsy mpitendra zava-maneno na bevoka zanak'olona tany ambadika tany tsy mpitendra zava-maneno varina manao kabare misoritoka la biera re na mikarama tsy ambadika tsy dia irevena le vola rehefa avy eo fa mpitendra zava-maneno sady manompo an'Andriamanitra izy maraina any telopolo taona Davida roi d'Israël satria maraina ny travailleny destiné any ozy hoe enaro zay azonao anarana amin'ny maraina fa rehefa atoandro isitraky ny vokatry ny zavatra nataonao tamin'ny maraina ianao za zao mbola tsy any am'lay le ariva mbola tsy any am'lay 10 ary mbola lavitry ny 10 nefa za koa efa lavitry ny marainako dikan'izany raha zao za anatin'le atoandroko zao sady misitraka ny maraina koa mbola afaka manomana tsara ale sitrako aorina ny 10 tonga any amin'ny 10 any am'le atoandro any efa fiangonana marobe manerana an'izao tontolo zao radio télé marobe no mitsangana zanakara-panahy marobe manerany tany papa Isidore sady efa patron be grand serviteur de Dieu efa bosse tava alléluia ma zokinakay laza zay efa bosse papa am'izany hoe zany angezy io raha lasa nambavy malaly noho izany tsy tokony sangisanginao ny andronao sy ny fotoanao omen'Andriamanitra anao raha lasa nabavy ny zioga entinao zy mahatsara anao ho atsika efa ao amin'ny atoandro ndray ampitondraina zioga ianao zao Matthieu 11:29 Matthieu 11:29 entony ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo fa mora ny ziogako ary maivana ny entako inona ny ziogan' Jesosy ho atsika mpanaradian' Jesosy ento izy ny ziogako rehefa nidineko hoe inona ny ziogan' Jesosy fanenjehana fanaratsiny lazaina fa tsy avy amin'Andriamanitra izy fivadiana olona mivadika aminy olona te hamono azy zay daholo ny ziogan' Jesosy mpanenjika mpanaratsy fianakaviana tsy mahazo tsara ny lalany tanareo nareo mivavaka eto nge misy havanao tsy mahazo tsara ny ty lalanao ty rahalahy mety ny anabavy zao ny tonga voalohany tato am-piangonana fa ianao any andry kely somary nandindinika kely taty arindrina anao vao tonga am'izay nefa nareo fa nanana an'le fiangonana ny vavahana sy ny tezany ray aman-dreny tany aloha taty arinanao tonga atao amin'ny fanahy ny voninahitra de le fianakaviana am'izay tsy mahazoazo an'le fiangonana de manomboka miteny aminao nanara-bady koa ianao io manaraka ny vehivavy iny any am-piangonana any ianao io inona ny anaran'izay zay aloha zany tsy mahazo an'le tena hoe fiainanao le fianakaviana nefa Andriamanitra io miantso anao io Andriamanitra io manangana anao io liza hatramin'ny nahatongavanao teto ianao baibay toka baibay ady mivady isan'andro fa isan-kerinandro sisy satria ilaina koa le mba miady
ataovy aleloia mora lasana bavy mampatsirotsiro fiainana io. Raha misy mpivady akaikako ny isan-kinonareo e, na misy manambady isan-kinonareo isan-kinona. Misy ny olona nge tsy isan'andro efa isaky ny mietsika. Misy izy miaraka am-piangonana de efa raikitra ndray. Taloha ohatra zazakely le tsy manaiko eny izy mila mamango farany. Ye, over flosé ao venareo. Sotra. Misy ny olona isaky ny mietsika nge vao miresaka de iady. Aiza le mosoarako teo? Zanga mpitazona mosoara anao tsy mahay io raha tsy miady. Samba meo vola, karaha manao ngamba meno anakay. Io tsy mahay raha tsy miady. Mba tsara laoka io, fangatsy nanandrana anao teo. Ayayayaya. Isaka ny bajajany andehanantsika, tanao tsisy vava. Ore olona. Ny olona misy aky ny mietsika ny any sasany tsy voafina tsony jusqu'au mbrao ambony ao. Ao de mbola mifandona ry zareo. Teneno. Le raha lahy zany matetika tsy raha vao amin'ny pasteur ao vehivavy foana miteny raha vao mpivady eo. Satria ohatrany hoe tsy haiko hoe samy lehilahy sa maninona sa tsy haiko. Teneno. Ela ray minitra de menatra ihany moa anao rehefa senany reny de modimody milalao telefona nefa menatra amin'io mahita le olona miady. Satria le izy efa tsy miafina ka, efa fiainany, efa rivotra iainany. De ny hafarany zany le vehivavy tsy maintsy mandefitra dia hitanao dada izy io ma ankoatra le mitondra zazakely reny. Izy io manko izy io efa ela izy io tsy niasa. Tsy nareo le teneniko zany, tsy nareo zany. Satria dada navoakanao eto koa raha iny. Ka talohanao efa nisy. Le ray talohanao io resahako ataovy aleluia raha lasana bavy malala. Aza mifampiavonavina rehefa vita toeriteny ty de dada ty tena tsisy secret mihitsy enao zany. Tany Antananarivo efa nisy an'izany de le tany tantaraiko. Tsy hoe voateto nge za vao nandray olona re olona. De omena fiche de délivrance de fanfana de ary avereno zao vavako zao de tsy mimerina anakay. Averina hony. Vao midiny eo de efa raiky tsy niteneninao zaka karan'izao iny. Anao tsy le raha tokony tenenina ny teneninao fa iny ny tenenina. Misy olona de ady foana ny fiainany. Ady foana ny fiainany. Ore olona. Fa ny sasany mba isan'andro indray mandeha isan'andro. Fa rehefa mba tonga tato mba indray mandeha isan-kerinandro. Alléluia. Rehefa kelikely indray mandeha isam-bolana. Rehefa kelikely ohatrany matsiaritsiary te hiady zay. Ohatrany ela zay tsy niady. Iny ny ela de misy zavatra mampiady ndray. Raha lazana tsy maintsy misy io miady io. Fa raha tsy zany tsy eto ambonin'ny tany ny fiainana. Sa tsy zany. Alléluia. Te ahafantarana mampibeo an' Jesosy. Sao na pasteur matoky. Ahoana wa. Mbola tsara. Mafarafakely ny indray mandeha isan-taona aiza koa nisy an'izany. Atoky tsy ray toerany nareo, na tsy ray toerany nareo miady amin'ny telefona. Miady amin'ny WhatsApp, miady amin'ny mail, miady amin'ny messenger. Na vao vita mariage vao tamin'ny ray volana aza. Tavy aleluia lasana baba. Fa rehefa tonga ato amin'ny Jesosy hitanao mihitsy niova ianao de fianakaviana manenjika.
manenjika anao nefa anao natsapo hoe niova satria tsy azo ny lalanao. Zioga ny anarany zany. Oeto ny zioganao. Zany ny ziogan' Jesosy, tsy azo ny fianakaviana izy. Lalany lazainy olona fa vera saina. Ziogan' Jesosy nivadian'ny Jodasy. Enjena mpivavaka namana, zioga daholo. Fa io zioga io tompoko mampamatotra io. Enao meray aman-dreny ianao arakaraky nitondranao zioga. Meray mpianakaviana ianao, mereny mpianakaviana ianao arakaraky nitondranao zioga. Sa tsy zany? Mananjanaka ianao, manambady ny zanakao. Misy zavatra lalandalina iainany zanakao, misy ady mafimafy. Enao hoe meray aman-dren'olona ianao, mandamina io adiny zanakao io. Arakaraky ny anananao zioga no mematotra ianao. Satria tsy fotsy volo ny manambara fahamatorana. Tsy volo ny ala ka lasa sola na volo ny ongotra no manambara fahamatorana. Fa le zavatra iainanao io no manambara fahamatorana. Ny zioga rahalasena bava dia mahatsara olona ary mampatonga ny sain'ny olona mandinika tsara. Taovy amen na mora lasana. Eto am-pamaranana. Ahoana kosa ary zay efa hariva nge zay ty dia ahoana ary zany e? Fa soary zay dia ahoana ty e? Ho anareo anabavy efa ragnavavy, antibavy, tsy natao amanjafy fotsiny nareo. Antibavy na manjafy zalaos. Raha tsy ajelanao ajelako. Tsy natao amanjafy. Atao amin'ny tompo misy asanareo. Ao amin'ny fitondrana mambavaka ny tiasan'Andriamanitra ity. Eno itsara. Rehefa tena lehibe ianao, ny tena marina, tsy hainao tsony ny tena tahin'Andriamanitra, fa ny zanakao ny tahin'Andriamanitra. Noho ny amin'ny ataonao, dia ny zanakao no tahin'Andriamanitra, ary ny zanakao tena ho ampiasain'Andriamanitra hampiadana anao sy hasambatra anao ary mikarakara anao. Satria ny Baiboly dia milaza hoe ho tahinany ateraky ny kibonao. Noho izany, satria ianao fa tsy matanjaka tsony ka ho aiza indray ianao. Misy taona nge ianao mampitahotra ny zanakao sy ny zafinao. Ianao e, nefa ianao amin'io fa ragnavavy. Oaya. Heverinao fa mbola iny herinao iny moa herinao io. Ifanenjika amina kobay amin'ny zanakao manodidina barazy io. Enao zaza ty, enao zaza ty, enao voniko anao. Bongosy any etanao, ndananao mandeha any. Enao, matoko anao. Maka kobay amizay. Iny anao karaha ganagana manenjika. Alléluia, raha lasana vavamala. Ola tsy nahita cinéma ny bebe sy zafikely, dadabe sy zafikely. Tian'ny zafikely manany any an'io. Enao va lehibe anao. Enao, dia mamaly koa izy. Enao e. Nalahelo mamana indray andro. Nanao vakansa tany amin'ny anabaviko. Dia nanontany le zafiny anankiray. Bebe, ovina moa anao io mandeha mody. Nalahelo tampony nefa zazakely io. Tatarainy taty aminay fa tsy sany tatarainy tamin'ny anabaviko tany. Le zaza ino izy. Dikan'izany manko zany ndana amizay ianao mandeha mody any. Ziogan'ny bebe. Ziogan'ny dadabe. Zao ny marina.
raha manompo an'Andriamanitra tsara ianao, tsy tena ianao ny tahina fa ny zanakao ny tahina, ary ny zanakao tahina atao mikarakara anao. Haleloia, ny zafinao tahina atao matsaro anao satria anao misotro ronono ka. Haleloia, ianao tsy le tanjakao zany na tianao io na tsy tianao, tsy maintsy mihamalemy io tompoko, tsy maintsy miareraka io. Za zao manao pompy isan'andro isan'andro, vao tamin'ny maraina dia efa nanao 20, satria za mbola ao anatin'ny atoandroko mbola afaka mitombo ny vatako, ny ozatra, ny nofo. Fa rehefa kelikely any tsy zany, rehefa ny arina be any fa tsy hoe rehefa kelikely any. Je prophétise. Samaraina tsy maintsy manao pompy, tsy hoe samaraina manana ny programma koa zany. Henoko mihitsy hoe matanjaka, fa tsy mitovy amin'le vitako taloha tsony. Fa nefa za mbola atoandro, fa le lazonady efa tsy mitovy. Inane mety mbola manana moral ianao, nefa ianao efa lehibe. Raha lasana mbava. Mijoro tsara ao amin'ny tompo, dia ho tahina ny ateraky ny kibonao. Reo ampiasain'Andriamanitra ny ateraky ny kibonao sy ny taranakao, hitahinanao, anambinan'Andriamanitra anao. Haleloia. Na dia manana ampo azy ianao, zay tsy velominjanaka, zay tsy velominjafy, za karaha ty karaha ry karaha, tsy matanjaka tsony ianao. Ohatran'ny taloha, zay vitanao ataonao, fa misy zavatra tsy vitanao, misy lalam-pitahina ho anao. Sotra fanamasina, ozy fanamasina installé ato le izy am'izao. Jakoba, ozy Jakoba, zay tenen'ny fanamasina. Tanareo Jakoba tamin'ny marainany tena niasa izy, tena nitady an'Andriamanitra izy. Ny atoandrony am'izay lany tany amin'ny labana tany, lany tany amin'ny labana tany ny atoandrony. Fa maraina izy teo anilany ray sy reniny, teo izy ary tena niasa izy. Inona ny zavatra nataon'ny Jakoba moa? Mitoetra anday izy, tsy zay. Ao amin'ny mamany ao izy, manampy an'ny mamany ao izy. Dia mamany iny koa zany nanampy anazy rehefa lehibe, nisovy anazy, endany ianao miala eto dia any rehefa miala eto ianao dia any no mapety ianao. Nandeha ny karama amin'izay izy, nety ny fiainany tany amin'ny atoandrony, na dia nandalo ady mafy azy izy. Ny arivany amin'izay nanomboka nisy krizy. Inona ny kriziny? Tsy tiany zanany rehetra i Josefa. Tratrana krizy izy, satria vokatry ny natao manko hoe izy le namitapitaka reny foana ny fitahany Esaoralahany, dia taty afara taty izy no fitahan'ireo zanan'ireo, dia lazaina fa maty Josefa. Ary voalazany Baiboly fa rehefa nandreo zay maty Josefa, nefa Josefa tsy maty, tsy nahinionina izy, tsy fantatry naretim-pona hono. Taty arina taty amin'izay nahantra. Naninona nahantra? Satria nisy crise mondiale. Crise mondiale, avereo ny crise mondiale. Iza ny solution? Josefa ny solution. Satria izy tsy matanjaka itsony. Voalohany ny tongony aloha zany efa ny vilana. Taizany nampivilana ny tongony tany amin'ny atoandro ny tany, satria tena piady io. Fa ny vilana ny tongony, fa mivika ny tongony. Tsy matanjaka itsony izy. Mbola nisy fanaka ihany tao fa fanaka tsy mahavelona. Ary ozy Josefa aza vela hitondra fanaka izy fa misy tara lavitra ety Egypte aty. Fa lay zanaka ny karakarain'le zanaka ny tiaviny de Josefa, io no nisauve azy tamin'ny arivany. Raha lasiana bavy malala ny zanaka ao zay tiavinao androany, karakarainao androany, azadiny fa hanavitra anao io any arina kely any raha lasana bavy malala. Ary tanora, azadino ny ray aman-dreninao rehefa mba tafita ianao, azadino ny ray aman-dreninao rehefa mba tafavoaka ianao. Alleluia. Voarainao ivezany afatra androany izany. Raha eto ianao zao, ao anatin'ny atoandro ianao, kanefa ny ray aman-dreninao efa tsy matanjaka itsony, porofoy fa mananjanaka izy manana anao. Ampitovy eo ny fikarakaranareo mivady ny ray aman-dreny roa tonta, ampianarina any amin'ny fanambadiana any zany any amin'ny commune, fa tsy atao mitongilany. Ray aman-dreninao ihany, ray aman-dreninao ihany, fa ny anankiray tsy anaovana.
zay le mampiady. De ny anankiray am'zay misitrisitrika mandefa zavatra ry. De tratra de niady. Volany meko anao iny. Natao bazary. Inona daholo vidinao? Angivy. Ohatrinona angivy? Hena. Ohatrinona kilona hena. Mandeha am'zay ny asa marika. Mandeha ny asa marika. Ty aiza zany ty vola ty? Io manko aleo teneniko aminao marina, aleo teneniko aminao marina. Izy manko rehefa tena hoe fantatry fa tsy avelanao, fantatry fa tsy avelanao, raikitra am'zay niady rehefa avy eo. Tsy mety zany. Tohaniny ray aman-dreny. Raha mbola velona izy. Alléluia. Inoko fa nazo ny anjarany daholo ny tsirairay avy androany. Tamin'ity anio ity, mahatsara anao ny zioga. Mahatsara anao ny zioga. Ho anareo pasteur aza mijanona am'le manana moral fotsiny. Araka le resako teo. Fa tamin'ny maraina anay zay nanana ny zavatra nataonay. Raha misy aminareo zao tsy ao anatin'le maraina tsony fa atoandro kanefa mbola tsy mihetsika, de rehefa kelikely any aorina kely any na ela ao ho soarinareo. Soara taiza retirety tao tany masatsy. Andriana tsara ve nareo zany? Retiretinareo. Isotro ronononareo. Zay efa taiza sy taiza. Ny izy taonareo nampanikafina fiangonana hatramin'izao mbola tsy nisokatra le izy. Ary za tsy haniraka tsony satria efa naniraka. Manombo mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Fotoana fisaintsaina n'androany. Ino tsara fa misy zioga entinao avy androany, tsy handrava anao ny dikan'io. Fa ny zioga nentin'i Jesosy na tonga naza nitady an'Andriamanitra, navavaka nazony tolotsaina avy tamin'Andriamanitra. Ninona zioga anao androany? Isaory an'Andriamanitra. Misaotra anao ny am'izao zioga entiko zao Andriamanitra. Ary hitady anao afa-tsy vitako samyreriny mitondra an'izao. Manombo mivavaka.